Indray mbava manodidina ny fanatanjahantena ny fanesy noraisin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina androany teny amin'ny lampanjakana Iavoloha ny ekipa-pirenena Zandriny eo amin'ny taranja handball zazalahy sy zazavavy sy ny ekipa-ny Barea ny Madagasikara samy andeha hamonjy fifananana raisam-pirenena tokoa mantsy izy ireo ary nomeny ny filoha tsodrano. Andeha hiatrika ny championnat junior masculin et féminin de la zone 7 Afrique ny ekipa Zandriny nationaly vavy sy lahy amin'ny handball atao Atsinosy Maurice isika malagasy ny voalohan'ny volana Jona ka hatramin'ny 7 Jona ho avy izao. Ny Barea kosa etsy andaniny dia hiatrika ny lalao miverina tafiditra amin'ny lalao fifanitsanana kanina 2024 atao atsy Uganda ny voalohan'ny volana Jona ho avy izao. Samy raisin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina teny amin'ny lampam-panjakana teny Iavoloha avokoa izy ireto androany ka nomeny tsodrano sady nakahery azy ireo. Dia fifaliana ho an'ny tenako ny mandray anareo eto amin'ity lampam-panjakana ity zany mialohan'ny andehananareo hiatrika izany lalao fanitsanana ao anatin'ny sekany Maurice zany. Andraikitra lehibe zany fa andraikitra mahafinaritra satria lalao atao marina fa fanatanjahantena ny atao kanefa dia voninahitranareo voninahim-pirenena ihany koa naorovanareo zay dia mitsodrano anareo amin'izany dianareo zany tsara mandroso tsara miverina ary ny aombiazanareo koa ny andresenareo anatin'izany lalao fanitsanana zay ataonareo zany. Ny anay aloha tena fanirianay sy mitsodrano lehibe dia mba hiverina le tamin'ilay tany mahajanga iny ary mihoatra noho iny azo nataonareo amin'izy fa raha resinareo reny hitanay fitarianareo nanao tamin'ireny ary be dia be ny mpanara-baovao eran-tany zay laza hoe tena dominen'le ekipa malagasy mihitsy le ekipa ny avy any Uganda ka dia zany dia mahamerinay zany no mbahadrasan'ny vahoaka satria efa elaka itsika no niezaka ihany tamin'izy io fa ohatran'ny isaky ny mandeha dia ohatran'ny resy any fa tamin'ity tena velona ny fanantenana hoe zay fa io misy fanantenana vaovao tsira vaovao entinareo eo anatrehan'ny fanatanjahantena malagasy amin'ny ankapobeny. Misaotra betsaka monsieur le président misy nitenenina zany amin'ny équipe nationale malagasy ny fédération tsy vitany efa nomena refaka résultat teny zany zay hiatrika ny compétition ania fa mbola anareo fahatsinavana ihany koa dia mankitoky anareo ray firenena rehetra sy atsika rehetra eto fa ahaka ny kopy. Raha tsy ahivina ny Barean'ny Madagasikara dia nandresy tamin'isa roa no iray raha niona tamin'ny ekipan'ny Uganda tamin'ny lalao mandroso natao tany Mahajanga farany teo.